Anisan'ny mbola nasarika olona ihany koa vao teny Andriampianakateny ihany ny hilalao manasadalana ho an'ny sokajy junior dia hatavoaka ihany koa fantatra ihany koa izany ireo hiatrika ny famaranana. Lalao nitanterahana omaly tolakandro kosa indray izy ity ka tafita amin'ny famaranana ny USA Nakady Fotsy ny US Ethiopia amin'izany sokajy junior izany fiomenanao ao anatin'ity fanadidina ity ary izay lalao manasadalana roa nitanterahana omaly izay. Ny USA Akady Fotsy sy ny US Ethiopia no tafita hiatrika ny lalao famaranana eo amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny ligina lalamanga tao pilalaovana 13 amby 20 ho an'ny sokajy junior. Teo amin'ny lalao manasadalana voalohany dia resin'ny Ethiopia manao akanjo mavo sy maitso amin'ny sary tamin'isa 520 no 20 ny GCA Atomandinika izay manao akanjo manga. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nanatombo ny Ethiopia izay nitarika tamin'ny isa 10-3. Raha ny endri-dalao tamin'ny ankapobeny dia afaka nanohitra tsara any Ethiopia ny GCA Atomandinika saingy hita ho nanatombo ry zareo avy any Ethiopia tamin'ny fahaiza miaraka. Lesoka kosa ho an'ny GCA ny fanariana baolina betsaka loatra indrindra tany amin'ny 3/4 ny fotoana. Teo amin'ny lalao manasadalana faharoa dia resin'ny USA Akady Fotsy manao akanjo maitso ihany koa ry zareo avy etsy Manjakaray manao akanjo mena tamin'ny isa 20 no 15. Tamin'ny ankapobeny dia niady ary nitovitovy ihany ny lalaon'ny rotonta tombony ho an'ny USA Akady Fotsy tamin'ny fiainana ity ny fananany mpilalao maromaro ao amin'ny maki junior izay afaka nampiseho tsara izay maki azy ireo izay. Mendrika ihany koa ny lalao nasehon'ny FTM Manjakaray izay manana mpilalao ao anatin'ny maki junior ihany koa. Nanatombo teo amin'ny tanjaka ny Manjakaray saingy ainy USA Akady Fotsy no niaro ny tombonisa azony ka nahatafita azy any amin'ny famaranana.